Ramana Yatanao Vavaksa Zesosha Shifarina Mai Shatana Irapuran Zenrapana Farmutana Mansatana Nemaitana Erehetra Tonga Miatka Anzo Studi Piso Fanasan'ny Pailoha fa ny teny reto hoe dia atositranareoizy dia tianaranao Jesosy Kristy vera sy manaiky Nazareta koa ny mpiandry no anditina iny asa mato Satana tsy anana tsara toerana aminay any tsy manana miditra amin'ity toerana ity ianao dia tsy hainay Jesosy aminay teny hoe ny masoko sy ny fo mety manakariva hitan'ny mason'Andriamanitra ny fahatongavana hoeto ary ny fo tsy galanao hanome voninahitra azy amin'ny mampanjaka ny voninahitra azy isika rehetra voninahitra ny eo an'Andriamanitra ny amin'ny avo indrindra Halleluja masina 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 Jehova ny mamaro eny voninahitra rehetra amen ho aminareo rehetra ny fahasoavana mba hampiadanana avy amin'ilay Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy Tompo ny salamo faefatra amby roapolo no iombonantsika feo hanandratantsika ny feontsika ho an'ny mpanjaka ny voninahitra salamo faefatra amby roapolo andininy fafito hatramin'ny andininy fafolo farany no hanandratantsika feo ho timpiasantsika amin'ny hira fadimy ambin'ny folo amby zato amin'ny fiarana fivoazana isaraka izanahary izay tay sy miaro ho fanomeza voninahitra ny mpanjaka ny mpanjaka efa hitatsika ny salamo atao fifaliana ho anao manandrafeo an'ny mpanjaka ny voninahitra andehantsika nanatra ny feontsika manao hoe asandraka ny lohanareo fahazy isandraka ny lohanareo fahakola maidiana mpanjaka ny voninahitra isaka zao mpanjaka ny voninahitra zao Jehova malety sy tono Jehova piady malety asandraka ny lohanareo fahazy ary manandraka ny lohanareo faravarana fahakola maidiana mpanjaka ny voninahitra isaka zao mpanjaka ny voninahitra zao Jehova tono maro izy mpanjaka ny voninahitra amen
fanahy masina. Lay mpanjaka ny mpanjaka, tompo ny tompo, andriany fiadanana. Lay ny andohany zavatra rehetra, mbola iafarany zavatra rehetra. Traba onjena velon'aina noho ny fitiavanao zahay. Tonga eto amin'ity toerana masina ity izay tsy afaka vavadiny lanitra. Tohatra fiakaran'ny mindry, tahaka ny olombelona tsy manan-tsiny izay raha tonga eto amin'ity toerana ity, mba manandratra ny feonay, na dia tsy mahay midera tahaka ireo anjery sy olo masina ny an-danitany azy. Raiso ny aza tolotray, fa vokatry ny fonay manao hoe masina, masina, masina Jehovah Tomanaro, eny fonana rehetra. Amen. Eo am-pitsanganana ihany anaovantsika mira fahenina amin'ny roapolo sy roanjato tompo te io naminao. Mba andrainesantsika ny tena.
programme teto amin'ity tany ity. Ary famonjena ho asy anao a, ho fanavotana sy fanafana ho asy anao a, dia misy sy fomjese io ho avy manjentolistika zao amin'ny manjentolistika. Kanefa mizaka miafina ambaran'ny famonjena ny fanampianarana teto momba ny batisma. Faraka ny ten'Andriamanitra tsy maintsy ateraka lenareo a vampovaniny fanjakan'Andriamanitra teraka andraso batisa zany batisa filemana zany fa tahaka ny loharano anankiray mpitrano Jesosy fa i Jesosy dia mipotra avamporanana Davida hitondra fanaviana atao sorona ary sorona intsony izy. Ary efa vita ny famonjeny Jesosy a dia misy zavatra anankiray mitehenina zao izy izy a tsy mety raha tsy mialeto ahy. Ary efa mialeto azy izy a dia andefa mpananatra fanamasiny mpananatra io le voalazan'ity tena amin'ity ny hery fanamasina fanantenana ny hery fanamasina zany hoe le fanamasina ampisanao ary amin'izao vonina zao dia fanamasina io kofatsika eto io ny ivavahantsika eto amin'ny anaran'i Jesosy zay loharano anankiray mipitrano zany famonjena zany loharano anankiray fandriamanitra riavako a rehefa nametraka ny Jesosy ho loharano anankiray famonjena ary nahafaka asy anao dia zao misy teniny anankiray zao izy izy a misy loharano anankiray fa zao raha misotra ny loharano anao raha misotra ny rano io dia tsy angetaeta mihitsy ianao tsy angetaeta mihitsy ianao. Anazava kely fofoy a momba ny loharano any amin'ny Ezekela 7:7 any a voalaza zany a fa tsy vakiny eto moa satria lavo zany fa misy loharano zay nivoaka avy teo amin'ny altara teo amin'ny sisin'ny altara teo. Rehefa nandihy ny loharano iny a dia nikoriana loharano moa rehefa mivoaka tsy hitanao izay anampiana anazy mivoaka foana ny loharano io ary tsy tapitry loharano tsy mety ritry loharano io fa mandeha io dia mandeha io dia mandeha io ary ny lalina le loharano ny efa ran'le loharano tao anatin'le atao hoe ranomasina maty. Le ranomasina maty a feno sira ary tena hoe tsisy zava-mananaina velona ao anatiny fa rehefa kasika n'io ranomasina iny le loharano a dia nisaraka ny sira sy ny rano mamy ary nahavokatra lasa nisy trondro marobe tao anatin'le loharano tao anatin'le ranomasina ary na ny rano nandalovany ary feno trondro ihany koa ngeza dia ngeza voalaza sotra masina azika vakiny zany. Tahaka an'izay koa nisy zava-maniry tahaka ny voankazo maniry ho azy ary ny voaniny a mamoa isam-bolana fa tsy isa-taona ny raviny izy atao fanafody zany hoe zavatra anankiray a rano anankiray mahavonjy mahagaga zany io rano loharano io. Fa androany Jesosy a rehefa nametraka an'izany teny hoe raha misotra nyity rano tynao tsy angetaeta intsony a dia anazava tsotsotra aminao a ametraka finoana aminao androany fa isy fanantenana lehibe ahafahanao misotra n'izany raha zany ary anazavako anao ny herin'izany loharano zany fa anasaraka ny masira aminao izy anasaraka ny olana aminao izy ary ahavokatra ianao. Fijona vavombelona kely a nomeko anareo rehefa volana novambra moa tsika zao a efa ho avy ny krismasy dia ndray krismasy zay ahako tonga tany ambanivohitra ay misy ankizy eo amin'ny 20 foana matetika mahantra tsy mahafantatra hoe fiainana ny sakafo fitafiana rehefa tonga ny krismasy mandeha mivavaka ny olona zareo indray menatra mandeha mivavaka izy tsy manana akanjo ny ankizy milalao ny sakafo fa tsy mba nanana an'izany izy ireo. Fandray andro ahako nitondra kilalao chocolat bonbon tondra sakafo an'zareo ary rehefa nanatitra ny sakafo io nanatitra ny kilalao io a lazaiko anao a tena vaky ny lanitra fa tsy mbola nahita ohatran'izany tena midona ny foko mihitsy fa fifaliana zany ary feno fifaliana lika tsy mandra-parivin'ny andro tsy anaovana azy lasa modinody
fa zao ny zavatra anankiray tiako ametrahana ty fanantenana ity. Tonga ny herintaona manaraka ary isa-taona io efa 9 taona lasa zay, isa-taona. Fa rehefa tonga ny fotoana ohatry ny androany mihitsy, ohatran'ny manomboka hoe novambra ohatr' zao, dia isakariva makary amoron-dalana ny rota nasionala riny izy, mifaly tena hoe manao zay hoe fifaliana ambony indrindra, fa manantena fa ho avy dadatoa hitondra inona, hitondra kilalao. Isakariva eo anatin'ny ray volana sy tapany tantarain'ny olona le ankizy nge dadatoa ka miandry anao ahoana, hitondra inona, kilalao, hitondra sakafo, hitondra bonbon. Fa lazaiko anao fa maheno an'izany ny foko tena vaky mihitsy. Tsy maintsy amorona kilalao zany, amorona sakafo hoan'ireo ankizy ireo. Fa na manana ianao na tsy manana ianao, misy ankizy maninona miandry anao, misy ankizy miandry anao ao. Ary rehefa natao tokoa izy tena fifaliana be, ary tena fantatra zay hoe tsy maintsy tonga eo dadatoana iny, ary tsy maintsy mahazo an'izany zay mandra-patonga hoe dia fifaliana. Mamaky an'ity ten'Andriamanitra ity hoe Andriamanitra ny fanantenana ny hamenanareo amin'inona, fifaliana sy fiadanana amin'inona, amin'ny finoanareo. Fa tena manam-pinoana izy fa ho avy dadatoa ary azon'le izy. Todika amin'io Andriamanitra io io Andriamanitra io tonga nofo nonona tamintsika teto, niakatra Jesosy io, nandefa n'le fanamasina mampanantena ho an'ny olona zay nandalo an'izany hoe fahitana an'Andriamanitra zany, fahitana ny herin'Andriamanitra zany. Fa zao mba mahafaly azy kio, makaty am-piangonana foantsika, mivavaka ty foantsika, hitany asa ianao io hitany, hitady inona, hitady kilalao, hitady sakafo, tsy maninona zany fantany fa ireo olona ireo matotonga eo foana, manantena ary mahazo antoka. Fa mameo Andriamanitra isa tsy mamey, mamaly isa tsy mamaly. Fa ndraindray maty manana fanantenana ihany, manana finoana ihany, ndraindray tsy manana faharetana. Fa maninona ndraindray ela le valim-bavaka sa tsy mahazo valim-bavaka, satria ndraindray misy fanantenana bokaty, fanantenana tsisy finoana, fanantenana tsisy fifaliana sy fiadanana fa fanaintainana, adi-tsaina, tahotra, zany no anatintsika. Ary zany ny antony anaovana an'izao fampianarana izao, satria maninona io Andriamanitra io ry havako tadio tsara fa mijery asa anao io ary manantena asa anao io. Izy koa mba manantena antsika, mbola manantena antsika ihany koa izy. Fa zao mahafaly azy, mahavaky ny fony mihitsy, le anao tsy miala mihitsy, mitady azy foana, mame voninahitra azy foana, na mahazo valim-bavaka na tsy mahazo valim-bavaka. Ny zavatra antenaina moa zavatra mbola tsy hita, matoa antenaina mbola tsy misy, zavatra tsy misy no antenaina. Fa za mino fa mivavaka tsika izao, mitady an'Andriamanitra tsika izao, fa tonga amin'ny fotoan'Andriamanitra. Faharoa, rehefa nandinika an'io Andriamanitra io dia nandinika ny tenako raha nijery le sary tamin'ilay ankizy, inona ny tena tato anatin'ny foko tamin'ilay ankizy, na manam-bola na tsy manam-bola. Onena azy ay eo nipitrahan'le loharano fanantenana, ay onena azy aza mieritreritra hoe ty Andriamanitra ty koa maninona, onena antsika izy, na manoty ianao na tsy manoty ianao. I Abrahama ohatrany tsy nanana fanantenana hony, fa noho ny finoany dia nandeha ihany izy no teny fikasana. Fa nahazo valim-bavaka isa tsy nahazo, vetivety sa ela be, ela 5 taona vao mivaly kanefa Andriamanitra rehefa miteny tsy mandagy aminao, azo antoka fa tsy maintsy eo dadatoa, tsy maintsy mahazo fotsiny izao ary mifaly fotsiny izao. Zany ty Andriamanitra ty. Ary rehefa nandinika le loharano dia zao any an-trano antsika afaka mamaky tsara ny Ezekiely io. Rehefa nandeha io loharano
mipotra le loharano dia nandeha le rano lasa ony. Zany hoe le fifaliana mitombo, le fanantenana mitombo. Dia tanteraka tokoa ny teny hoe finoana fanantenana fitiavana no lehibe mitoetra ireo fa ny fitiavana no lehibe ka le fitiavana io le onena io. Nampianatra ty soratra masiny ity. Ay ve za zany raha onene tahaka an'Andriamanitra dia tanteraka le sarin'ny Abrahama izay asan'ny Abrahama moa tena marina koa izay nampanantenan'Andriamanitra azy ny valim-bavaka angezabe kanefa nanondran'Andriamanitra azy. Azo ao ny teny hoe ianao ry Abrahama tsy ho tahiko fotsiny ianao fa ianao mihitsy nataoko inona ho fitahiana. Andehanao fa ianao mihitsy nataoko ho fitahiana. Ianao raha ohatra ka loharano anankiray mitazona dia tsotra. Anankiroa ny antenaina. Voalohany ny andray an'izany Andriamanitra zany, tompony zavatra rehetra, loharanony zavatra rehetra, ary manangana ny maty mihitsy. Fa ny faharoa ny fanantenana samy manana vavaka izay mba hoentiny eto amin'ity fiangonana ity. Ao mety mitady vady, ao mety mitady zanaka, ao mety mitady asa, ao mety mitady zavatra. Manana fanantenana ve ianao apetrao? Manana fanantenana ve ianao? Fa ny anankiray, lakile anankiray dia zao. Ianao koa ve mba loharano anankiray ka onena ny hafa, onena ny mpiarabelona amintsika. Misy mahantra any, misy tsy manana ninina any, ary misy tena mbola ao anaty fahotana, mbola mila avahana ny fatotra. Mba onena n'ireny olona ireny ve ianao? Fa tsy faly fotsiny tsika andeha aty am-piangonana ka hoe hitady valim-bavaka. Ary rehefa ela ny valim-bavaka voalaza ny obolana any. Rehefa ela izy ny fanantenana rehefa ela loatra dia manjary mankarary ny ambava fo. Ary zany ngamba mahatonga ny aretim-bavoa satria voaninona aditsaina. Fa ny ao anatin'ny fifaliana finoana anatin'ny fanantenana fa manana fitiavana. Manana zany dia zao mahavita manao asan'Andriamanitra ianao, mahavita manome ianao, mahavita manao zavatra takian'Andriamanitra amiko sy aminao ianao androany. Androany zany tika. Zany misy matoky. Fa ao anatin'ity finoana ity koa, ao anatin'izany fanantenana zany, mila fahasahiana zany. Ary zany fahasahiana zany teneniko anao. Laza ny bokin'ny Hebreo hoe aza manaraka ny fahasahianareo izay misy valiny lehibe. Ny olona manana fahasahiana ry havako dia miainga tahaka ny zanaka dala, tahaka ny boka folo-lahy. Raha ny tenenin'Andriamanitra endana amin'ny seho-mpisorona boka folo-lahy, fa niainga izy, nakatoy ny tenin'Andriamanitra izy dia niainga izy. Ary nahita ny voninahitr'Andriamanitra izy satria maninona? Teny an-dalana izy dia sitrana. Amara-paranako azy. Rehefa nandinika nyity tantaran'ny zanaka daly ity dia izao ny zavatra tsapako. Ao moa le maha-olombelona ny olombelona, fafinaretan'ny nofo. Ao le ny hevitr'olombelona, manana ny heviny, manana ny tiany. Lasa nandeha niala tamin'ny rainy, nalainy ny fananana, andeha any amin'izay zavatra mahafinaritra, any amin'izay hevitra mety hoe ahatonga fiadanana, ahatonga fifaliana, ahatonga fahombiazana. Kanjo rehefa nandeha rety zanakadaly ity, ritra teny an-dalana, potika teny an-dalana, rava mihitsy, tsotra kely. Hoy ny ten'Andriamanitra hoe raha tafasaraka amiko nareo tsy mahefa na inona. Raha vao mandao an'io raha io ianao, tsy mba hay manao na inona ianao. Ravy eny an-dalana ianao. Be dia be ny zavatra misintona mamotika atsika. Fa zao ny zavatra nahafinaritra. Rehefa nitodika ny saina izy ny ten'Andriamanitra, izy tsy niteneny ny eritreritra na tonga fa tsy tonga saina. Rehefa nody ny sainy, zany hoe very saina zany. Rehefa nody ny saina izy dia nitodika nakany amin'ny rainy izy. Ary ity lakile ngeza be. Izay tena hoe fototsy ity toriteny kely ity androany. Raha miteny hoe misy loharano tao, onena ve ianao? Mba manana an'Andriamanitra ve ianao anatinao ka hampiasanao? Ary Andriamanitra hatoky ianao. Fa raha irany ianao dia avisita zavatra ho azy ianao fa tsy ho an'ny tenanao.
fa rehefa mitodika ity zanak'adaly ity dia zao ny zavatra tsapa. Rehefa mitodika ilay zanak'adaly dia zao ny zavatra tsapa hoe andeha ody any amin'inona izy any amin'ny ray koa. Zay le batisa, zay le fibebahana. Ao ny loharano anankiray aloha. Fa tsy andeha ody any amin'ny ray koa dia ny saina mody fa ny tena vatana mipetraka. Tsy zay, fa mila meninona? Miainga mihitsy ianao miverina. Zany no tena atao hoe fibebahana marina. Miainga miala amin'ilay toerana ratsy, miverina kany amin'inona? Toerana madio any amin'ny ray. Miandry anao io fanahy masina io, ny herin'io fanahy masina io. Mijery anao mandeha eny, hoe miverina any amin'ny ray. Tsy mitoditodika intsony amin'ny fakapanahy sy ny zavatra rehetrarehetra, fa zany teny aminao fa iova ny fiainanao. Taka ny boka volangy teny an-dalana fa tia zavatra nahafinaritra. Rehefa tonga izy dia zao no anatin'ny sainy. Izy tsy tady harena intsony fa voasoratra moa hoe raha zao fiainana zao ihany nantenanao Kristy, mahantra. Tsy tady harena izy, tsy tady voninahitra koa ilay zanak'adala, fa zao mihitsy ny tenenina. Raha fa tonga ao amin'ny raika aho dia hiteny amin'ny raika hoe ataovy isan'inona anankiray amin'ny mpiasanao aho. Hiasa zany, hanasoa zany, ho fitahiana zany, hanao asa ho an'Andriamanitra zany. Fa rehefa tonga ny rainy dia zao ny zavatra mahafinaritra. Nitsena indrainy izy ary ndraindray niazakazaka nitsena azy. Nitsena azy miaraka amin'inona? Miaraka amin'ny orika. Miaraka amin'ny orika, fitiavana zany. Fitiavana. Zany hoe arakaraka ny anatonanao an'Andriamanitra, arakaraka ny anatenanao fa io Andriamanitra io mamonjy. Mbola tsy valim-bavaka, mbola mamonjy fotsiny miverina izy. Dia zao ny zavatra mahafinaritra. Andanao izy diovy ty zanako ity asio kapa ny tongony, ame fitafiana vaovao izy rehefa madio, dia asio peratra ny tanany. Fa tsy zay, fina le valim-bavaka zay tsy takatry ny saitsika. Nanomana ny sakafo. Zany teny aminao ry havako, niza manantena an'Andriamanitra androany ka miverina marina tokoa. Amin'ny fifaliana, amin'ny finoana fa manantena fa io Andriamanitra io mahay ny zavatra rehetra, azo antoka. Fa zao raha vola ny tadiavinao, tsy vola ihany nomeny anao, fa hanomana ny sakafo tsy takatra sainao anao. Ary io sakafo io nampialina ny rahalahy. Ohatrany hoe tsy nisy an'izany hatramin'izay niainana. Tsisy an'izany hoe nanaovana sakafo zany, fa ahoana koa ary zany. Ohatrany tsy manaiky an'izany zany tenenao zava-miafina mbola tsy fantatrao akory. Zavatra homanin'Andriamanitra ho aso anao. Voalazan'ny salamo zany, 7:100. Na dia matory ary ny malalany, fantan'izay inona ho an'io malalany io, sasy anao zany. Tsika mety miady saina, mety tena ao anatina tsaina, ahoana re mbola ela ihany rovina ny valim-bavaka, tsia manana fanantenana, mifalia mihitsy, atao vita mihitsy hoe mifaly anao, matoky anao. Fa io Andriamanitra io tsy mandainga io, mandihana. Fa za miteny aminao, ohatran'ireny ony ireny mandeha mingeza, fa raha madifitra fa sarahan'Andriamanitra amin'izay zay masirasira ao aminao rehetrarehetra, ary ahita vokatra ngezabe ianao, ahita fiainana mahafinaritra ianao manoloana an'izany afatra zany. Mino fa Andriamanitra ny omba antsika menakavy mba ahita fahagagantsika. Fa raha kely ny andohanao ony lehibe ny hafaranao, ary za miteny aminao fa hanomana sakafo tsy takatry ny sainao izy, mba hampahery anao. Fa raha mody ety ianao, manana fanantenana, manana finoana, fa zao tianao Jesosy io, ary le fitiavana lehibe iandrasanao aminy zao, aza miandry aloha ahazo vola vo mizara vola. Fa zay afafinao ihany nitsinjainao, ndana mamafy na tsy manam-bola ary mamafy manompo an'Andriamanitra, taka ny zanak'adala miasa ho an'ny rainy, mandana aloha hitan'Andriamanitra zany. Fa za miteny anao, rehefa hitan'izany honenanao izy, voninahitra ho an'Andriamanitra rery ihany mivavakintsika. Misaotra Jesosy, misy matoky fa ny afatra rehetra izay meneto voaray andreto zanako reto, fa niteny anao lehibe indrindra izay ao anatinareo. Matoky ary Tompo, fa isy loharano boiboika avy amin'reto mpanompono tsirairay avy reto, ka nininona afafiny, nininona ataony ho anao Andriamanitra hiasa ho anao izy hanomananao valim-bavaka lehibe. Misaotra Jesosy, amen.
tsy mora zany manam-pinoana zany. Ny fody manao trano vita vava, fa ny ananana finoana misy zavatra tsy maintsy hiaretanao. Ezekela 7:7 le nolazainy ray aman-dreny teo. Raha jerevanareo io vao miroso 500 metra 100 akio zany ankitrokely ny rano. Io lay maha-kristianina anao hijoronao io mihitsy na velesiny devoly voalohany. Fa niza matanjaka, niza misy sandry tonga eto ka velesina mikitrokeliny, tafatsangana sa tsy tafatsangana, zay tsy mahamora azy. Mampandinika aneny miroso ndray mandeha ianao, aloalika ao ziziny rano. Tsy vitan'ny olona tsy mampiasa aloalika ny manana finoana zany. Mirosoka ndray ianao zizy, avalana ny rano. Rehefa tsy sikinatsika ny fahamarinana ny fiainatsika, lavitra. Araka ny teny soratra masina teo hoe raha misaraka amiko anareo tsy mahefa, miteny an'izany mora, fa hiaran'izany tsy mora. Ny 2 andro aho zao tsy nikipy mihitsiny, ady atrehana, vavaka, mila manana fiainam-bavaka. Fa raha ny oloko zay nantsona amin'ny anarako, ho avy tohizo, hivavaka, hitady ny tavako, ataovy mafy am'izay. Zay ny condition apetra. Hiala amin'ny ratsy fanao. Dia ho hitantsika am'izay ny lalana soritan'Andriamanitra ho an'ny fiainantsika. 4:30 amin'ny firana fanampiny. Andeha ho tanterantsika ny andininy voalohany ihany. Tompo malala o, mpanjakako ianao, tamy hafaresy lahatra noho ny famonjena vitanao. Tsangantsika rehetra. Misaotranao zahay Jesosy Kristy Tompo, mbola nandre ny teninao, mampianatra anay andeha amin'ny lalana marina. Be dia be ny teninao, hainay tsy anjery ary mitondra ny anaranao zahay. Fa rehefa notarafin'ny teninao izahay androany dia tahaka ilay zanak'adala tokoa. Araka ny fanoharana nataonao anankiroa ireo, ny anankiray endry ny jano natao an-trano,
ny anankiray nandaniny fananany tamin'ny Filipana. Rehefa tonga tany amin'ny toerana izy ka lany ny fananana ray manontolo, dia mbola nanitatra hevitra izy ka nitady asa ary nahita nanantena fa azo karama mialohany anatanterahany asa, nefa indrisy fa tsy nisy izany. Vokany lasa izy indray no nihinana ny hanina ny kisoa. Takan'izany koa nge zahay. Vokatry ny hevitra ty anatinay aty dia izahay ihany no voany ataonay amin'ny fiainanay. Tompo, rehefa nitoetra teo izy nihinana niny, nahatsiaro rikoriko tamin'ny adalany, dia nanapa-kevitra izy hiala eo amin'ilay toerana maharikoriko ka hody any amin'ny rainy. Takan'izany koa zahay tonga eto androany. Rikoriko amin'ny adalana. Teny ratsy, mandainga, mangalatra, manambaka, misoloky, mijangajanga, sotrotoka, mamon'olona, mandratra olona. Lalana ny ainanay daholo zany Jesosy. Maharikoriko anay zany toerana izany satria izany no hitondranay fangiry firiana ary mitondra fahamaim-bona amin'ny fiainanay ka manala baraka ny anaranao. Manondrika ny lohanay izahay mitondra ny tenanay tsiraray avy, mifona aminao. Torotoro ilay fo vato ho tonga fonofo. Diovy ny fonay ho lapanao, diovy ny fonay ho tempolonao. Vao mihiratra ane ny masonay, vao mifankahita amin'ny namanay dia efa ratsy ny fisainanay. Ny teny fanozonana mihitsy aza ny vavanay satria ratsy foana izahay. Mamindra-fo aminay Jesosy. Fa ny zava-nisany rehefa niverina tao an-tranon'ilay zanak'adala, faly ny ray nanoroka azy nanaovany fety. Fa ilay tao an-trano nymonmonina nanome tsiny ny tsaratsara. Takan'izany koa nge ataonay Jesosy. Vao mahita ny olona anankiray lavo niverin-dalana ka miverina manatona anao, izahay mihitsy ny manao teny anavona hoe aninona ty, anao inona ty, mbola inona ny ilaina ty. Jesosy, zany ny fisainany ratsy sy hevi-dratsy ao anatinay izany no tsy mba ahitanay lalana hitondranao anay mivoaka amin'ny fitahina mahatretrika. Zany no mahatonga anay mifono na amin'ny fotom-pisainana, na amin'ny fomba fijery, na amin'ny famindra, na amin'ny fihetsika izay nanalaviranay ny sitraponao. Ongota ty anatinay ty ny faharatsiana izay nangeja sy namatotra manakana ny voninahitra ao, tsy hiposaka ho an'ny fiainanay. Saotra Jesosy, tsy olombelona aho ianao ka ho tofo mandrakizay, fa noho ny amin'ny anarako honohonoko ny fahatezerako. Mba tahaka ny ahoana moa ny fifalinay ny amin'ny teninao hoe vao mijery anareo aho dia hanasoa anareo aho zay. Faly amin'izany zay Jesosy. Zany ny fifalinay zany no iombonanay feo ka nandratanay feo ny fifaliana manao hoe sambatra ny olona zay voavela ny elony sy voasarona ny fahotana. Sambatra ny olona zay tsy sain'i Jehovah eloko. Tsy vitaka ny fanahy. Mino n'Andriamanitra ray tsy tompanao ny lanitra sy ny tany aho, ary mino an Jesosy Kristy zanan'ilay tokana. Zay nitorotoroana tamin'ny fanahy masina. Nateraky Maria Virjiny, nijalana nanapaka Pôntio Pilato, mbona tamin'ny hazo fijaliana, matika nalevina, nidina tany amin'ny fiainantsita, nitsangina tamin'ny tamin'ny andro fahatelo, niakatra ho any an-danitra, petraka ankavanan'Andriamanitra Kristo. Aviany tsara ny velona sy ny maty. Mino ny fanahy masina aho, fiangonana masina maneran'izao tontolo izao, fiombonan'ny olona masina, famelan-keloka, fitsanganan'ny tena amin'ny maty,
ary ny fiainana mandrakizay. Amen. 7:7 amin'ny firanana protestanta. Ry Jesosy ny masoandronay, ny aizin'ny fo lasa tokoa. Tsapanao fa lasa ve zany mira mafy ho an' Jesosy fa azava tahaka ny fahazavan'ny fonao ny lalana soritanao anao. Mazao toerana tompoko. Dia faly manonona amin'ny fiadanan'ny Tompo atsika rehetra ry havana na tratra izao alahady fa 4 amin'ny volana Novambra amin'ity taona 2024 ity. Ampitombona aminareo mandrakariva ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay taloha sy ankehitriny ary ho avy. Tonga amin'ny fotoana izay amakina ny anaran'ireo mpanompon'Andriamanitra izay nahatratra ny tsingeritaona isika amin'izao fidirana voalohany amin'ny fito ora maraina izao dia misy 30 mianaka mianadahy izy ireo izay nahatratra ny tsingeritaona nahaterahana na ny tsingeritaona amin'ny mariasy. Ao koa ireo tsingeritaona amin'ireo asa fanompona izay nifidianan'Andriamanitra antsika aty anatin'ny fiangonana. Ovakiana mpanajana ny anaran'izy ireo dia Ramatosy Andriamatoisany, Rakotondratafika Harena Fiderana, Rakotondranaivo Germain 4 Novambra, Reoanina Herve Mivady anniversaire amin'ny mariazy, Reoanina Erika Kristianina, Ratsimbazafy Alphonse 7 Octobre, Rakotomalala Jean Baptiste, Raharymalala Voangitina 2 Novambra, Rakotondrazafy Fiain'ny Fahasoavana 3 Novambra, Razafy Maefa Maminirina Tantely Dina sy Fi anniversaire amin'ny mariazy 7 taona ny mariazy. Mangataka vavaka ho amin'ny tokantrano. Herilala Ramamitina, Rakotoarso Yvon Charles, mangataka ny heran'ny CFF hoe fa soa Jesosy. Rasolomanana Nadia, mangataka vavaka ho amin'ny ankohonana. Ravelomanatsoa Hajavonina, anniversaire 3 Novambra. Raveninary Harmefy Targetra 4 taona, mangataka fahasalamana. Rambelo Rado Marcelo, anniversaire 4 Novambra. Rajonary Valso Mamiratra Fanny, anniversaire 7 Octobre. Rajonary Faratina Soasarika Tania, anniversaire 17 Octobre. Raharjona Fitahina Razafy Manjato Holidandy, anniversaire 19 Octobre. Tatiana Raymonde, anniversaire 20 Octobre. Ravelomanatsoa Nitiko Matteo, anniversaire 13 Octobre. Ramiaramanana Andrianatenaina Tafita 10 Novambra. Randriamanatena Arthur Dieudonné 10 Novambra. Rasanaivo Miranto 3 Novambra. Ranjatonarivo Bertrand, Rabiarsolo Mami sy Randrianatoandro, anniversaire mariazy 13 Octobre.
raha mbola manana rosé sy rasoa vololona anniversaire mariage 30 oktobra rakotoarysotolotra erika anniversaire 10 oktobra ary razafinjanahary zanona anniversaire 5 novambra mangataka fahasalamana miarahabanareo 30 mianaka mianada na tratra izany tsingeritaona izany ny tenin'Andriamanitra moa kado tsara indrindra zao mivoalaza ny soratra masina hoe ny lanitra sy ny tany mbola ho levina fa ny teniko kosa hoy ny Tompo tsy ho levina fa maharitra mandrakizay ny kado anareo androany dia izay voasoratra ao amin'ny bokin'ny Jeremia mpaminany 30 andininy 3 zany Jeremia 30 andininy 3 toy izao mivakiny zany amin'ny anaran'ny Tompo Jeremia 30 andininy 3 tany lavitrany no nosehon'i Jehova tamiko nanao hoe fitiavana mandrakizay no nitiavako anao koa izany nampaharetako famindrapo ho anao. Amen. Tianao Andriamanitra ry havana, tiantsika rehetra izy manome tombonandro ary famindrapo avy aminy nahazahoana tombonandro fahavelomana ka dia samy tain'Andriamanitra sika tsirairay avy. Andeha isika fiangonana hiara-paly amin'izy ireo kosa ka hitsangana isika hivavaka. Misaotra anao zahay Andriamanitra. Andriamanitra tsara eo amin'ny fiainana zanak'olombelona ary tiany eo ny tsara mandrakariva ho anay ety ambany masoandro. Dia ny tamin'ny fiainany reto mpanomponao 30 mianaka mianadahy reto ianao. Ary tsy ho azy ihany fa ho an'izay rehetrarehetra mety nahatratra ny anniversaire ihany koa fa tsy nahasoratra fitahiana avy aminao zany. Tombonandro avy aminao zany. Fa voalaza ny soratra masina fa tsy misy mahay mampitombo na mampiena ny andro sy ny taonany iainany ety ambany masoandro fa ianao ihany manao an'izany. Tonga eto izy ireo ry Tompo miseho eto anatrianao noho izany tombom-pahavelomana nomenao azy zany. Ary manolotra izao voninkazo izao ampiaingona ny altaranao masina. Jesosy eo, ianao moa nampanantena hoe raha eto amin'ity toerana ity ianareo no mivavaka, miantso ny anarako, miaino anareo any an-danitra. Dia mangataka aminao zahay ankehitriny araka amin'ny fangatahana mpanomponao mba hanomezanao azy fahasalamana, hitahianao ny tokantranony, hitahianao ny fidiram-bolany ary izay rehetra mbola mianatra Andriamanitra tolory saina fahendrena sy fahalalana fa avy aminao zany. Nefa miasa ataovy misondro boninahitra mandrakariva dia tahio ny mpanomponao na mivoaka namiditra amin'ny tokantranony. Tahio ny ankohonany ray manontolo Andriamanitra fanampanantenanay ianao. Fa tsy efa voalazako va ho ianao fa raha ino ianao ho vonjena ianao sy ny ankohonanao. Dia amin'ny anaranao ary nametrahana izany mivavaka izany avelan-tananao ary mino sy matoky ahy Jesosy eo fa hanomeza rehetrarehetra iriny ny fony ny mpanomponao ianao fa ianao dia nampanantena fa na dia izay tsy nangatahanareo ary omeny ny ray anareo zany raha fatamin'ny fahasoanareo. Dia ianao midera sy ny haja ary ny voninahitra ry Tompo ny Tompo sy mpanjaka amin'ny mpanjaka avy-tombohy amin'ny mpanomponao kosa amin'ny fiadananao. Sotra indrindra soko malalo, sotra mpamonjy eo. Amen. Mipetraka ny fiangonana. Mino aho fa fifaliana ho anao ny nidinan'i Jesosy nanongotany amin'ny fakany zay mety nandratranao
namboleny sy nanorena ny fitiavana ao anatinao. Izay fifalianao zay a mahatonga anao anapa-kevitra aneo an'izany fitiavanao an' Jesosy zany a anao fanatitra ho azy ianao. Ataovy amin'ny fonao zany, ataovy amin'ny fitiavana zany, de ho hitanao hoe tahaka ny ahoana ny lalana no manin'Andriamanitra ho anao fa na de zay tsy nangatanao ny soratra masina dia omeny anao zany. Fa rehefa ataonao ampimonomonomana io de ratsy be zay. Fa rehefa ataonao ampifaliana sy ampitiavana io, ety an-tany tahaka ny any an-danitra, raha mimonomonina ianao manolotra de mimonomonina zany tsisy toerany mpimonomonina any an-danitra any. Ka dia fanatitra anankiroa izay ho tatazana rehefa avy eo tsika manao ny procession. Mihira ny CFF.
dia faly-miaravantsika vahoaka an'Andriamanitra ary manonona ny fahasoavan'i Jesosy ho amintsika tsirairay avy. Toy izao indray ireo raharaha voaray anio. Ny vaky-tenintsika dia eo amin'ny tononkirany Solomona toko 7 avy amin'ny fitandremana Taninanandrano ilazana mpiomana rehetra izay nanao jinjinga mikasa ny atokana ny amin'ny tobomasina Tompo Tomasina ny 14-20 Novambra ho avy izao fa efa nivoaka ny valombavaka ho an'ireo mpiomana izay ny ekena ka ny alatsinainy 9 Novambra 2020 ny fidirana mianatra eto amin'ny Fiangonana. Araka ny taratasy fankan-kevitra avy any Ampirovobe dia antsoina isika Mpiromaharitra sy ny Mpirofiangonana rehetra ho tonga hanohy ny fivoriana raha-pitso alatsinainy amin'ny 4:00 aoka ho tonga daholo isika. Ampimanina isika vahoaka an'Andriamanitra rehetra fa amin'ny alahady ho avy izao tontolo andro ny fanateram-boaka ny fifoazana eto amintsika ny tema amin'izany dia akanjo fotsy ny mpiandry rehetra manao akanjo masina daholo hatramin'ny iraka ka tsy misy miala eto mihitsy isika ny tapakandro maraina. Samy manomana valopy fanatitra ny tsirairay. Antsoina ny dekona sy ny loholona rehetra eto amin'ny fitandremana Taninanandrano ho tonga monjy ny fisindan'ny dekona ny sabotsy 20 Novambra izao izay atao amin'ny riana faha-efatra eto amin'ny fitandremana. Anatrika ny zavatra atao amin'izany dia anatitra ny tatitra isaky ny voamiera ary ho fanomanana ny aladin'ny mpitandrina. Manomboka amin'ny 7 orana ny fotoana mandra-parivin'ny andro
ary samy mitondra ny ranony sotrony fa ny sakafo kosa no iantohany fitandremana. Izay rehetra anatrika izany dia misoratra anarana hatramin'ny alarobia avy izao. Avy amin'ny sampana fanantenana mpahafantarantsika fiangonana indrindrindrindra ireo izay natokana katekomena teo fa hanomboka androany ny fandraisan'izy ireo mpikambana vaovao ka hatramin'ny alahady 20 janoary. Ho an'ireo mpikambana tranainy kosa dia hatramin'ny alahady 7 janoary. Antsoina ihany koa ny dekona pia sy ny mpikambana rehetra fa anio ny fivoriam-be izay atao amin'ny efitrano 27 amin'ny 2 ora tolakandro. Fianakaviana iray mitady mpanompon'Andriamanitra hikarakara olona marary, olona tsy manambady no tadiaviny. Raha linany amin'izany ianao dia afaka maka ny numero. Raha vita ny fanatitra ao amin'ny rena voalohany dia mba piretina kely azafady. Filazana fanambadiana, Andriamantoa Rakotonana Jean-Baptiste de la Salle, pasteur Rawel Nirina Elso Dorette, Ramatora Soa Nirina Masi Andani, Andriamantoa Andrina Tondro Nirina Erliva, Ramatora Xavier Sosoloniana, Andriamantoa Andrina Tondro Rina Antoine, Ramatora Solarso Lucie Ankila dia fanasanareo anatrika ny fanamasinana ny fanambadian'ny zafiny sy ny zanany Rakotonana Armamiana Bantsirika sy Randrianatoandro Kristina Faneva izay ho tanterahany eto amin'ny fiangonantsika ny sabotsy 12 novambra amin'ny 12 ora maraina. Koa satria efa vita ny fanatitra dia ho tototsaina ny possession. Eny tompoko, zao tsika dia ataovy hoe Jesosy mihitsy ny tonga ao anatinao dia hanao procession tsika dia zao ataontsika ny hira. Tsy misy soa afa-tsy nafoiko sady mihira anao ny faly anao mandotsaka an'izany ho an'i Jesosy. Ataontsika ny andininy voalohany eo mpitsanganana nanaovantsika an'izay hira tsy misy soa afa-tsy Jesosy nafoiko ny areny tany. Andininy voalohany ihany dia mba mahavitribitrika fa matory ny fifoazana. Dia hotohizana ny famakinan-drarà.
Ramatora Keta Soulin, Gematura Coutor Sous Lucie, Ramatura Soler Souvulnirina Andania, Gematua Gianarson, Florence Ronjo, Gematura Coutinirina Louvateria, Linslova, Tefano Pangianario, Yara Numan, and Mevunat and Yamanjan and Fan Sina and Fan Madin Safan Sanani, Rasua Nev Sicha Kersu and Gianenasi, and Gianni Ginarsu, Minuer Malala, Seutanterane, Tafungunetsikia, Lisa Putsi, Timemropul Novembra. Amin'ny folotra maraina. Madame Rafala Malalanursu andany, Monsieur Rakotonanjanahary Jean-Pierre, Madame Raharanjara Filolona Magility ankilany, dia valminasanareo ny amin'ny fanamasinana ny famadin'ny zanany, andria manalson tojoasina sy Raharanjanahary Erso Ionza Lalaina, izay ho tanterahana eto amin'ny fiangonantsika ny sabotsy 10 Novambra amin'ny 12 atoandro. Raha misy mahita ny tsy tokony hanamasinana izany fanamadiny izany, aoka izy hanantona ny tompony andraikitra. Amin'ny finoana sy ny fanantenana ny fitsanganan'ny tena maty no ampanandresana antsika ny fotimandry ny ireto mpanompony manaraka ireto, Razavy Arivony Oloniaina Victorine, mpiandry promotion santatra Dekona groupe 4, natsonondray ody any aminy tamin'ny alakamisy 2 Novambra nefa ny vahiny 7 taona teto antany no ny vadiny Ramana Maefa Michel Jérôme sy ny zanany Jimenata. Ny nofiny dia efa voalevona. Rasoanirina Volatina Marta notomandry ny alarobia Novambra nefa ny vahiny 7 taona teto antany ho ny vadiny Rakotomalala Joseph sy ny fianakaviana manontolo. Ny nofiny dia efa voalevona. Raha tsy mandresy Robert Loul, mpiandry promotion aina vao, notomandry ny alarobia Novambra rehefa ny vahiny 7 taona teto antany ho ny vadiny la promotion aina vao sy ny zanany Jimenata ary ny fianakaviana manontolo. Ny nofiny dia efa voalevona. Raha izay ary manana Yvonne Marie Claire, mpiandry promotion Mpanarato, notomandry ny 7 Oktobra rehefa ny vahiny 15 taona teto antany ho ny rainy zanany Randriandraina Aimé ary ny fianakaviana manontolo. Ny nofiny dia efa voalevona. Rasoa Zanamanana, mpianatra misotro ronono sady mpiandry, natsonona ody any aminy ny sabotsy 7 Oktobra 7 taona teto antany ho ny zanany Andriamanjato Rambola Arson Bernardin sy ny zanany Menata ary ny fianakaviana manontolo. Ny nofiny dia efa voalevona. Rasoa Nandrasana Aimé Jeanne, natsonondray ody any aminy 3 Novambra rehefa ny vahiny 7 taona teto antany zanany Siv Menata. Izay Razafy Marolady sy Ralerson Loloniaina Lola izay dekony eto amin'ny fiangonantsika no misy solotena azy ireo. Ny nofiny dia hiala ao an-trano ny lot de I 220 Mandrotro Ivato, résidence du Lac, Soiadanana, anio amin'ny 10 Ramaraina ny mesa any metrahanazany Gina Avaradrano ihany. Fararakitra avy amin'ny fianakaviany tompo-kilasy tompo-fahavisany Randriana Solo Mamitsina Frédéric Rayal Lagiary, tompo-kilasy Razan Arsan Martin Noël Rayal Lagiary, avy amin'ny fianakaviany Rasoa Zanamana Pasteur Torson Eric, Pasteur Chouchou Mfady, ny fodimandry ny reniny Roal Lagiary ary avy amin'ny fianakaviany Yoli 150 000 francs. Taratavy fisaorana ny vadiny ny zanany zafiny ary ny fianakaviana manontolo solotenan'Andriamato Ranoely Arvao Jean Robert Asfanja, filohan'ny voamera fanampivavahana eto amin'ny fiangonantsika, dia manao fisaorana feno fankasitrahana ho anareo rehetra
Tsy ankanavaka tonga ny dododo nampahery sy nampitraka ny fianakaviana noho ny fodimandry ny malalanay bakolo malala raha zanatsoa Janina Andriamanitra manaka-pasavana ny amaly fitsy anareo mialatsiny ho an'ireo sezitratrantso noho ny Afenonandrano be loatra dia Andriamanitra tompony fampiononana ny ampionana ny fianakaviana tramanjo dia taratasakana anankiray nalefa ny mpanompona Andriamanitra anankiray mangataka fanampiana izy mba hividianany solomaso dia izay mba afaka manome an'izay manantona ny tompona andraikitra averina kely ilay filazana momba ny fifoazana teo amin'ny 7 Novambra tontolo andro ilay fanateram-bokatra fa tsy amin'ny alahady ho avy izao. Reto mpanompon'Andriamanitra nanolotra ny rakosorana sy ny rakoboady tamin'ny anio dimy misaotra Jesosy fa vita ny fandraisana ka latabatra taminao 2,000 ariary Jesosy io dia amin'ny fanantenana sy finoana raha mipitsy fa tsy maintsy hita vola ho amin'ilay projetako ary ianao Jesosy no hanome ilay vady-sahaza ho ahy 2,000 ariary misaotra Jesosy amen. Voninahitra ho anao ray zanaka fanahy-masina tindray Jesosy ny ampafolo ny karamako tamin'ity volantsy 2,000 ariary ampafolo karena ray hetsy ariary. Misaotra anao Jesosy fa nahatratra izao andro tsara noho izao atolotra anao Jesosy ny rendez-vous-ako any amin'ny ambasady Rapitso ianao Jesosy hanokatra ny saiko hanome any fitadiana rehetra ka ahafahany tahotra mangataka fitondram-bavaka misaotra Jesosy 2,000 ariary. Fehezam-boninkazo fampiaingonana alitara ho anao Jesosy noho ny fahatserovana fitsingerenan'ny taona nahaterahako maly 5,000 ariary ary mangataka vavaka sy ny hira 1,700 sy soratra 1,000 ariary. Indry Jesosy misy rakosorana ho an'ny mahantra 2,000 ariary dia misaotra Jesosy. Misaotra anao indray izay Jesosy noho ny fitahianao anay ampafolo karena 3,000 ariary ho an'ny dada indray alina ho an'ny sampany fanantenana indray alina ho an'ny pasteur ambanivohitra indray ariary dia mbola miandry ilay valim-bavaka avy aminao izay Jesosy. Misaotra Jesosy ny amin'ny famindramponao 100,000 francs fafolo karena 10,000 francs voninkazo ny amin'ny 12 taona. Sitranao Jesosy ampafolo karena 5,000 sy 4,000 sy 10 hetsy misaotra Jesosy mamindrafo amiko ka tario lalanao mba omeo ahy ilay tomobila Tonia zanako fa eto ao reko avoko ireo vavakao miantra amin'ny aiky miala elonao itraka ianao aza manay fa eto ao matoky ay zanako visao tsy afoy anao etio fafako ny rano masonao tsapako zay tsapanao tiako loatra anao indrindra zadino fa eto ao ny zavadrehetra tsy voatery afaly anao fa ny zavadrehetra miara-miasa soanao aza manay fa eto ao tsy avelako andeha irerenao mety tsy ho azonao za hitondrako anao fa aza manay fa izao hitantananao itonia zanako fa eto
mampianary kiozavabavao ianao ny ampatanjakanao no antony izao haikio fa marary nefa nampianao anakaikiay ny zavatra etra tsy voatery hafaly anao fa ny zavatra etra miara-miasa soanao aza manay fa eto ao tsy avelako andeha iregnanao mety tsy ho azonao za hitondrako anao fa aza manay fa izao hitantananao ny zavatra etra tsy voatery hafaly anao fa ny zavatra etra miara-miasa mpanompon'Andriamanitra anankiray nanolotra arivo ariary ho an'ny mpamaky voajy ary izy dia Not
valavavaka ianao dia lasa somatsara ny velany na noho ny fianarana ny zanako misaotra anao koa fa vita ny fiara. Vitany procession dia toizatsika ilay hira teo andininy faharoa sy fahatelo nataotsika tsy misy soa fa tsy Jesosy nafoiko ny areny tany andininy faharoa tsika zao meloka hoaminy famoizambo andiny faharoa zavana Jesosy kusamana Yes,
Jesosy tahaka ny soany amina ny fivavahana. Firana fivavahana. Ora Jesosy tahaka ny soany. Miorena ny fivavahana. Ao, tsy hay, lalala. Ao ah, miore feo. Ora Jesosy tahaka ny soa, ay nampunami tani sinirani, amiurena fivavahana. Ora Jesosy tahaka ny soa, ay nampunami tani sinirani, amiurena fivavahana. Sai tsimiru fivavahana dia olona vonina sy sahy mijoro anao ny asan'ny tompo. Tsy eto antoerana ny ray aman-drenitsika dia ny ray aman-dreny lehibe dada Randrenatoandro amin'iny taonan'iny mbola miazakazaka mandeha manao ny asa, mampieritreritra ho antsika tsy mpandeha, mandeha tongotra, mandeha fiara any anaty ala any, manentana anao andao andeha, aza midongo seza hoa ndao andeha, zay mandeha ane no zay anio. Alahadiny amin'ny herinandroany sao adintsika
tokony hoeto izy fa noho ny asa dia tsy maintsy maninona mandeha manatanteraka ny asa. Ka ho anao izay monina eto Taninanarivo na any amin'ny faritra, mahatsiaro hoe ity ny ray aman-drenin'ny poirana, ity ray aman-dreny ity nahitako soa solo-tenan'i Jesosy ety ambany masoandro, dia samy anao ny haitsika tsy ho zavatra tsika tena hanohana azy amin'ny fomba rehetra azotsika nohanana azy. Anao araka izay vitatsika. Zao anay azadino any amin'ny Exodosy any, rehefa niatrikady ny zanak'Israely dia hozy izy Jehovah-Andriamanitra hoe Mosesy ataovy ambony tanana, dia nasandra ny tanana anankiroa. Rehefa nasandra ny tanana anankiroa io, reraka ka olombelona ka, tsy zay? Dia nitohanana. Fa voamidina io dia manina zanak'Israely. Dia farany naka vato arona sy ahora. Dia natao hoana? Nanohanana azy. Iny vato iny endrika ny zavatra mafy. Mandra-piletika ny masoandro izy izy amin'ilay soratra masinao. Mandra-pialana ety ambany masoandro zany dia tohanantsika izy. Sa karakory? Nareo pare sa tsy pare? Pare. Pare tsara be. Aza atao amin'ny valopo tsony fa hoeto amin'ny sobika avy any mihitsy. Kely loatra valopo zany. Tena marina ane zany. Zay aza avy anaty ala any mipotra avy any ambany helika ny Madagasikara tonga aty. Ka anareo eto atoerana indray tsy pare. Ketraketraka ny finoko raha tsy pare anareo. Fa tena voamidina io tanana io, zany hoe vo tsy manohana ny ray aman-dreny Mosesy zany izy ro laza ina metran'Andriamanitra fitokisana, dia maninona ny zanak'Israely? Teo mpandresy anao. Toano io. Io aneny Mosesy tsika, tsy zay? Toano mafy. Jereo misy miteny mihitsy rehefa toerana na tsy teniaranao rangaty toananay nenay tsara ane zany. Fa manentana zany atsika hoe amin'ny herin'ny androany mihoatra nisan'ny olona ninan-kena teto, nisan'ny olona eto hanohana ny ray aman-dreny. Elony any zany tehaka anareo zany. Fa tadidio koa fa mitovy amin'ny isan'ny tehaka vitanao, nisan'ny vahaolana miandry anao koa. Hitanio ary tsapan'i Jesosy mihitsy eto hoe teo voavahaolana daholo tsika rehetrarehetra matoa mitehaka ho azy. Ho an'i Jesosy eny nitehaka tohanantsika fa ray aman-drenitsika, ary tsika matahotra ho resy anady. Tsy te ho resy anady fa fanaka voafidy. Tsaranaka voafidy. Oko zay ka. Te hitoetra ao anatinao Jesosy hanananao fifaliana. Fandaotsika nohana ny ray aman-drenitsika zay solo-tenan'i Jesosy ety ambany masoandro, ary tohanantsika amin'izao alahady zao. Ataotsika alahady miavaka. Raha tamin'ny herin'ny androany tsika no fahana ny fiangonana, fa tena nohana ny ray aman-dreny amin'izay tsika mihoatra lavitra noho niny. Tsy zay? Ofenitsika tsany amin'ny tohatra zany ny olona hatrany amin'ny lalatsara, tsy maninona na hatrany ivelany aza. Fa tsy lozanao mijery tele any an-trano fotsiny. Fandaotsika nohana ny ray aman-drenitsika. Lehibe ny fitiavany atsika, na dia any an-dalana azy izy matsiaro ambavaka atsika, tena mivavaka ho atsika, ary tsika koa hivavaka ho azy, atotosany ny andraikitra manadidy, fa asa tena asany eny any. Ka dia misaotra an'Andriamanitra tsika mbola manana azy, mba hanana ny tombonandro be dia be hiaraka amintsika eto mandrakariva. Tsangana tsika hanolotra. Eny tompoko. Tsangana ihany tsika fa misy filazana maika. Ny fiara 3929 TBL mba mengavy izay tompoko zay. Akisaka zany io. Kisakisaka evangelika moramora ao ianao eninao zany dia anolotra fanatitra tsika fitiavana mandrakizay. Ataovy ampitsikina misy mototra misy fitiavana
ataovy tsara fa Jesosy eny mijery anao ny plio any amin'ny zipo fa tsy any amin'ny andrina tompoko ndao aritsika. Eo an'Andriamanitra ny amin'ny avo indrindra. Halleluja. Masina, masina, masina Jehova tompony maro, enika ny vonina ny tany rehetra. Amen. Ivavaka tsika. Endre ny amarony soa ny menao anay raiko. Fifalinana eny anay Jesosy. Raha ny ala tany an-trano ane zay ka tray niondrika, kivy, reraka, saika tsy tonga taty amin'izao toerana masina izao. Rehefa tonga teto, nampitraka anay ianao, ary nanome toky sy fampanantenana ho anay. Nanolotra fifaliana koa zay Jesosy, dia nanao fanatitra mba ho ankasitranao. Aranay teny fankasitrahana zany Jesosy manao hoe misaotra Jesosy. Zany fahalebiazan'ny fitiavanao miantoka ny fisainanay zany. Be dia be ny fanerina nangatanay Jesosy. Tena nangataka. Ao ny mangataka fahasalamana zay tena ilainay amin'ny fiainanay zany. Ao ny mangataka filaminana ao an-tokantrano. Fandriamanitra mandravany kitontona manitsy ny melomeloka rehetra no mampetry ny avona, mampitsahatra tafio-drivotra. Ao ny mangataka mba omena fahendrena ny mpianatra. Ao ny mangataka mba toloranao saina, mba hahita asany tsy anasa, ny miasa ho ambininao, ny manana tokantrano mikorotana ho alaminao, ny marary ho sitranonao, ny manana olana ho toloranao saina fahendrenaka ho vahanao. Be dia be ny vavaka izay tsy ambaravana, tsy ambaravady, fa rehefa vita tahaka an'izao ny fotoana
mitety w rehetrarehetra reny ianao trany andala tsara trany amin'ny toerana rehetrarehetra mandre ka dia any ianao manontany tahaka ny fanontanianao fa iny hoe rehefa mba niantsoantso Bartimeo jamba rehefa mba niantsoantso teo vavadiny tsara endrika satria nangataka ihany dia nangataka vola hatrany fa rehefa nandre orakoraka izy dia mba nametra-panontaniana hoe inona zao maresaka be zao dia niteny amin'izay ny olona hoe Jesosy mandalo novainy ny fangatahany tsy mba nangataka ilay fangataka hatra zay izy fa niantsoantso izy hoe ry Jesosy zanaky Davida mamindra fo amiko ka dia eto izahay iantsoantso intelo manao hoe ry Jesosy zanaky Davida mamindra fo amiko ry Jesosy zanaky Davida mamindra fo amiko ry Jesosy zanaky Davida mamindra fo amiko dia nitodika anao nandre ny feony ary dia nanontany amin'izay ianao hoe inona ny tianao ataoko aminao dia ny ampahiratanao ny masoko izy ka samy amboraka ny eo ampony izay tsararay avy 2 minitra ny mba angatanay Jesosy amboranay ny eo ampo mba eno Jesosy ny vavakay endre ny ao amponay tsiraray avy raha tahinika tsy mahay mivavaka izahay hivavaka ho annay ianao raha tahinika diso fangataka izahay hifona ho anay ianao raha tahinika ny fanahy masonao nampololotra ny avy ao amponay dia hitaridalana anay amin'ny marina rehetra anao hamaly vavaka anay amin'ny fomba tsy takatry ny sainay manantenanao zay Jesosy mametraka ny herinandro manontolo eo ambanin'ny fitarian'ny fanahy masonao misaotra Jesosy misaotra Tompo ty tsaronay tsy mahay mivavaka nefa izahay fa nivavaka nampianarina mpianatra ao fahiny no iarahanay manao sonia ny fanavaozanay ny fanoloran'ny tenanay ka nandratanay feo manao hoe rainay zay ny an-danitra tokany ny fanjakanao atao anay sitraponao ety an-tany tahaka ny any an-danitra omeo anay noho ny anina saza ao anay ary mamela ny eloka tahaka ny namelanay izay meloka taminay ary iza mitondra anay vakam-panahy amanafahanay amin'ny ratsy anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay amen raisonitsodrano izay tononona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo hitay anareo vyaozionany Jehova ka hiaro anareo hampamirapiratra ny tavany aminareo izy ka mindra fo aminareo aza matahotra aza mierikerika miorena tsara aza miova fa lay tsy miova ho maly Senor mandrakizay no miara mandeha aminareo na amin'ny mora na amin'ny sarotra matokia fa za rehefa tia dia tia anareo hatramin'ny farany hoy Jesosy ary mijery anareo ny masoko dia hoeo aminareo mandrakariva hanasoa anareo ao zay azy any amin'ny avo indrindra ny saotra sy ny dera ny voninahitra mandrakizay anao kosa ny famindram-pony mandrakizay amen ho tanteraka tokoa izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina amen voninahitra ny eo an'Andriamanitra any amin'ny avo indrindra alleluia masina Jehova tompony maro eniky ny volona ny tany rehetra amen mazao toerana ary isika ny mpandraisisa no mijanona asaina ampitiavana fa Jesosy no manasanao iray latabatra aminy
Tsika mandrakariva riavana ny fahasoavana mampiadanana avy amin'Andriamanitra raisy Jesosy Kristy tompontsika. Faly miarahaba ny mpandray fanasan'ny tompo rehetra natratra n'izao fandraisana fanasan'ny tompo fa 120 amin'ity taona 320 ity indray. Faly ihany koa miarahaba andreo izay voavy nandray ny ositra masina izany sakramenta ny fanasan'ny tompo izany
tamin'ny alaroby lasa teo ary dia miraha soa anareo sy mitsodrano anareo mba ahatratra amin'ny farany amin'izany antson'Andriamanitra firaisana latabatra amin'i Jesosy ilay tiantsika, ilay tsy mahafoy antsika. Manasa anao Jesosy androany, miantso antsika tsiray avy izy mba iray latabatra aminy amin'izao andro lehibe izao, mba fantatrao moa, mba hatsapanao, azonao sary an-tsaina hoe ny tompon'ny voninahitra, lay ambony indrindra, lay manamboninahitra ambony manamboninahitra ambony indrindra no manasa anao eto androany. Ary raha mba fantatrao fa ireny manamboninahitra ambony ireny, raha anao fanasana, iza no asainy ao anatin'izany fanasana izany? Tsy iza no asainy fa ny manamboninahitra tahaka azy ihany no asainy hiaraka hifaly aminy, hiaraka iray latabatra aminy. Tahaka an'izany koa ilay ambony indrindra, ilay tompon'ny voninahitra manasa anao. Atao zava-dehibe aminao zany androany satria asainy ianao mba hiara manamboninahitra aminy. Ka tsy tsinontsiny, tsy fahazarana, tsy endrika ivelany, fa tena firaisana tanteraka amin'ilay manamboninahitra ambony indrindra no iantsony ianao mba hiara manamboninahitra amin'ny androany. Zao no lazainy amintsika tsiray avy izay iray latabatra aminy. Izao no mofinaina izay manatinaty tsy mba honoana ary izay mino aty tsy mba angetaeta mandrakizay, izay mihinana nofoko sy misotro ny rako ny Tompo no manana fiainana mandrakizay. Ary zao anangana azy amin'ny andro farany. Fa nofoko ny tena fihinana ary ny rako ny tena fisotro, fa na oviana ianareo mihinana nofoko sy misotro ny rako dia ataovy zao ho fahatsiarovana. Andeha hatsiaro an Jesosy Kristy Tompo isika, ilay tiantsika, ilay nanolotra ny tenany teo amin'ny hazo fijaliana mba ho famonjena antsika tsiray avy. Maniry koa raha maniry ozy izy ary mangetaeta mihitsy hiara-hinana ny Paska aminareo. Araka ny teny eo amin'ny bokin'ny tononkira ny Solomona manao hoe tia hita ny endrikao aho, tia handre ny feonao aho, fa tsara ny endrikao ary mahafinaritra ny feonao. Tena etaeta lalina ao anatin'ny fon'i Jesosy mihitsy, fandriana lalipaka ao anatiny mihitsy zany ahita ny endrikao, andre ny feonao, iray latabatra amin'ny eto androany. Asany ianao raha manahoana? Fahazarana fotsiny ve? Ny atongavanao eto amin'ity toerany ity raha iray latabatra aminy ianao, aoka mba hangetaeta ihany koa ny fonao. Ka hiteny manao ny foko rehefa-monjy mangetaetanao, maniry lalandava ny ikambana aminao dia tsy ho afaka ao am-poko ny fanondrinanao, honendry ny foko lapanao. Jangasika rehetra anao ny ira 700, ny andininy voalohany sy ny andininy fahadimanao efinaritra ny saiko raha itoeranao, fareraka ny aiko raha lavirinao. 700, ny andininy voalohany sy ny andininy fahadimy.
ivavaka isika. Jesosy Kristy tomponay sy mpanjakana io, lay Andriamanitra tompony voninahitra, lay be voninahitra, mipetraka eo ambonin'ny seza fiandrianana manerinerina, misaotra anao zay ankehitriny. Raha mba anisany nantsoinao, anisany nofidinao iray latabatra aminao androany. Masina loatra ianao Jesosy, lehibe loatra ianao, manoloana ny fahamasinanao sy ny fahalehibiazanao, anefa mahatsiaro ny tenanay fa tsy mendrika izay, tsy tanteraka izay, ary na dia mitsangana eto anatrehanao aza, ohatra ny tao mangovotra sy mangorohoro, manoloana n'izany fanambarana lehibe zany, fa lay tompony voninahitra mihitsy ny miantso anay mba hiara-manamboninahitra amin'ny androany. Jesosy, mangataka aminao zay, sarony ny voninahitra ao zay, sarony ny fahamasinanao zay, sarony ny famirapirantanao zay, mba tsy ho tazana ny fahalemenay, satria mianjaanja loatra eo anatrehanao, zay rehetra mety tsy fahatanteranay, mianjaanja loatra eo anatrehanao, ny faharatsianay, fa androany kosa nantsoinao zay, mova tsy tahaka an'ilay olona nitsiponina teny amin'ny sampanandalana sy teny amin'ny sisindalana rehetra, mba hanatrika ny fampakaram-bady ny zanaky ny mpanjaka. Tonga eo anatrehanao, menatra na dia ny fitafinay azy, fa tena mitondra n'ilay akanjo tsy fitondra ny fampakaram-bady, ny maloto indrindra, nefa kosa Jesosy mba nofidinao. Ka raha tonga eto izay sanatria tsy lay ho ahilikilika hoe Yesory io fa nahoana no akanjo tsy fitondra fampakaram-bady no anaovany. Afatory izy dia avoay dia ario any ivelany, mba tsy ho zahay ane zany Jesosy, fa mba hita fiteo anatrehanao zay Jesosy amin'izao andro androany izao. Misaotra Tompo, androany ary manoloana na eto Jesosy amin'izao latabatra masina izao, ny tenanao sy ny ranao ifampizarana eto amin'ity toerany ity androany, ka ny mofo izay ho vakiana ifampizarana dia ho tandindon'ilay tenanao teo amin'ny hazo fijaliana, nokapohina, nororana, no esoina, niaritra ny mafy mihitsy Jesosy ho anay tsirairay avy zany. Ary ny kapoaka asandratraika isaorana ianaranao eto Jesosy, ho tandindon'ilay ranao miboiboika teo amin'ny hazo fijaliana, ary indrindra araka ny teny izay nambara sy nylazaina taminay androany, fa tahaka n'ilay loharano miboiboika tsy mety rehetra hanome fiainana ho an'ny olona rehetra, dia ny ranao zany Jesosy, mba ho fiainanao anay, ka na ny mofo na ny kapoaka dia ho tandindony zany tenanao sy ny ranao zany. Ifampizarana eto amin'izao toerana izao, satria masina loatra ianao Andriamanitra tomponay. Misaotra Jesosy, reo ny mpanomponao nomenao ny ositra masina, dia ny diakony zany, ary nofidinao mba hisolo tenanao, hitondranao hoeny amin'ny vahoakanao eny, angatahana ny fanamasinana avy aminao Jesosy, mba ho masin'ireo Jesosy, satria olombelona tahaka ny olombelona rehetra ihany, mana ny fahalemeny, mana ny kilema, mpiaramonina aminay ety isan'andro, fa androany kosa Jesosy eo, sarony ny fahamasinanao mba tsy ho hitan'ny olona ny fahalemeny, fa ianao miaraka aminy, ianao entina eny Jesosy no hitan'ny olona, ka mba ho Jesosy kely mandehandeha ny andala tsara rehetra eny, ireo mpanomponao tsirairay avy ireo. Misaotra Jesosy, ny anaranao mavonjy no angatana izany vavaka izany. Amen. Mazao toerantsika rehetra tompoko. Fa Jesosy Kristy tompo tamin'ny alina izay namatiana azy iny, dia nandray ny mofo, ary rehefa novakiny dia ho izy nanao hoe, ity ny tenako izay atolotro ho anareo, izao nataovy ho fahatsiarovana. Dia tahaka izany ihany koa ny kapoaka, rehefa avy nihinana izy dia ho izy nanao hoe, ity ny drako ny amin'ny fanekena vaovao, izay alatsaka ho an'ny maro, mba ho famelan-kely koa.
fa naoviana ianareo ny tompo mihinana amin'tony mofo itony ary misotra amin'tony kapoaka itony dia manambara ny fahafatesako ianareo mandra-piaviko. Dia ary hoy ny tompo fa efa voavoatra ny zavatra rehetra. Amen. Anatitra nanao eny Jesosy, tsarovo mandrakariva ny teny izay ambarandray aman-dreny matetika ny hoe eo anatrihan'ny fanatonany Jesosy aminao dia andramo mihitsy mifampiresaka aminy, andramo mihitsy mifampitositosy aminy, mandalo eto anatrehoko ianao Jesosy. Ary ao anatin'izany indrindra no akatsika sary an-tsaina n'ilay mpianatra izay nyray latabatra taminy, sasany tositosy, ny sasany nangataka mihitsy hoe za Jesosy ataovy eo ankavianao, ataovy eo ankavananao. Androany koa ararotsy izany fotoana izany na dia tsy mendrika azy ianao, na dia mpanota azy ianao dia misy ny feo malefaka miantso anao amin'izao raha fotoana izao. Hery namako mantra 4:30 no hira izay ho tanterahantsika, dia ao anatin'izay dia hozarahina amintsika ny mofo sy ny kapoaka. 4:30. Hery namako mantra, indro Jesosy tompo ty, lay mpamonjy feno antra no mitady ny many. 4:30 azafady.
samy hieritreritra isika, samy andinika zay rehetra fomba ny etsoan'Andriamanitra anao, na resy lahatra anao ka nanoloranao tena ho amin'izao fanarahandian'i Jesosy izao. Voalaza teo no hoe vo tamin'ny alarobia lasa teo nisy ny mpandray fanasan'ny Tompo be dia be no raisina teto amin'izao Fiangonana FPVM Taninanandrano zao. 4 andro zay ny lasa. Ao anatin'ny hafanampo tanteraka ianao, tohizo zany fa Jesosy maniry an'izany ahita ny hafanamponao mandrakariva. Mety hoe tamin'ny herintaona, tamin'ny 2 taona, na mety efa 10 taona, 20 taona, 30 taona nyraisanao latabatra tamin'i Jesosy. Samy mandiny tena hoe inona ny tsapanao sy ny vokatra rehetra azonao teo amin'izao sehatra ara-panahy amin'ny fanomponan'Andriamanitra izao. Fa tsaro fa Jesosy mbola tsy mioba. Jesosy mbola mivavaka ho antsika isan'andro san'andro mba hahatonga antsika hijoro. Ary indrindra izy no mbola nahatonga anao eto amin'izao toeran'izao. Andao sika iombona amin'ny koralina amin'ilay hira hoe raha eo mamelany ely. Nanolo tena ho anao tamin'izany andro zany, araky ny voalazako teo no hoe mety 2 taona, 2 taona, 3 taona, 4 taona, 10 taona, 30 taona. Taiza hoe zany lalana nalehantsika. Inona ny zavatra efa nataontsika nandavantsika an'Andriamanitra. Avao zany fanoloran-teny zany dia ndao sika iombona amin'ity hira anankiray izay mbola vavaka tanterahan'i Jesosy amintsika mandraka ankehitriny. Nanangana kutana numasakisa Wananufesha nyansika Tena takwira ina fasinisi Asulu kuwana Efananga visana surefakambana Hiteti Sani sari kya hayanga la vishana Sisa kulatina Kama tunavokina Veria Masanja kawana Mafitaka Sensation Kiversi namina Rifune paresi mitala wabina Ateume netama kawelayo Pabelani Velundi fasil mafatani Isayata Sanambili kutsiwanya minda Tiseru waze favita Tenu zikusiita Nefishisi Tumari na visa Kakakina ulu tena mahatsana Kisa
Aketani fukusiana bida Aizisuni muwa umayasha Anugi chalija Anevina sesosio Sabisi aswata Siameri nitsumya Tena ela shana Atukya Aamya ilayana Hadaziwa Tompo sikwetu laizina Umashakisa Ofitaka Sesosio Ibe Inabina Ifume Falesi Nitala Wamina Ataupe Yevama Kawenayo Amelani Geluni Wepeshavi Tani Fa Andriamanitra ivavahanao dia Andriamanitra maro-po sady be famindram-po. Andriamanitra tsy mitahiry fahatezerana mandrakariva. Araka izany tonk'izy izany dia mbola mivavaka ho antsika tsirairay avy izy mba hahatonga antsika ho tafatoetra ao anatin'ny finoana mba tsy daraboka ka ho alan'ny satana baraka fa miangavy ianao kosa. Araka ny tenin'Andriamanitra hoe mangataka aminareo arala mba hatolotrareo ny tenanareo fanatitra velona masina sitrak'Andriamanitra dia fanompompana mety ataonareo izany. Mila antsika rehetra manolo teny isan'andro san'andro ary anavao izany fanoloran-teny izany ka napakevitra hiala amin'izay rehetra tsy akasitran'Andriamanitra. Izany no anaovantsika ny tira anankiray tiany hoe anao atompo. Ataovy mihitsy ao anatin'ny fonao fa rehefa Jesosy ny miasa, rehefa Jesosy ny manjaka eo amin'ny fiainanao, azy ianao ary azy hatramin'ny farany anao ao tompo.
eny aminao eny ny tenan'i Jesosy sy ny rany. Manasanao mba andinika kely ao anatin'ny minitra vitsy ny fiainana rehetra efa nilalovanao, ny adalana rehetra efa vitanao, ny zava-doza rehetra efa nitanterahanao. Ary saintsainy fa raha tsy noho ny amin'i Jesosy tsy toy izao ianao. Araka ny teniny hoe mendrika hoe lohana any amin'ny fahaverezana mandrakizay. Zao sy ianao. Sofa teo Jesosy. Lay tianao, lay tsy mahafoy azy, tsy mahafoy ianao ka nisitona natao anaty lavaka mangitsokitsiky ny fahaverezana. Ka nanangana anao indray mba ho anisan'ny olombonjena andova ny fiainana mandrakizay. Zany nahatonga ny Petera ny antsoantso tamin'izany fotoana izany, ny kikika sy ny dradradratra mihitsy tamin'ny mpanaradia azy nanao hoe tsy fantatrareo ve fa tsy zavatra mety simba tahaka ny volamena sy ny volafotsy nanavotana anareo tao anatin'ny fitondran-tena adala izay azonareo tamin'ny netin-drazana. Fa rason'i Kristy tahaka ny an'ny rano zanak'ondry, tsy misy kilema ary tsy misy petipetana. Tsarovy fa vidy ny ranon' Jesosy ianao. Taranaka voafidy ianao, firenena masina ho azy ianao, sarobidy eo anatrehany ianao. Ary aroatra izany fotoana izany mihitsy ka hifikirantsika amin'Andriamanitra, hibanjinantsika ny azo fijalian'i Jesosy. Araka ny tenin'ny apôstôly nanao hoe jereo ny azo fijaliana. Fa teo ny namonjena anay, tsy ho an'ny mpianatry ny Tompo, na izay mpanaradia azy tamin'izany ihany, na ny apôstôly taty aorianany ihany, fa ho anao ho antsika rehetrarehetra izao. Manana izany antoky ny famonjena izany sika. Hibanjina izany azo fijaliana izany ianao ka hiteny manao hoe misaotra Jesosy. Fa raha tsy noho io azo fijaliana io, nanoloranao ny tenanao dia tsy ho tahaka an'izao ary tsy azo famonjena, fa mendrika hoe lohina mandrakizay. Ary tsarovy araka ny tononkira izay fa niraintsika teo niaraka tamin'ny koralina fa Jesosy ilay mbola mivavaka ho anao, Jesosy ilay mbola mivavaka ho antsika tsy raha hiavaka amin'ny teny hoe raha eo mamelany elony, fa tsy fantan'izay ataony mbola mahatoy izao antsika tsy raha hiavaka. Andesika anatona an'Andriamanitra, ioka mihitsy eo apototra izany azo fijalian'i Jesosy izany ka hiteny manao hoe manatonao ka miondrika, anoroka ny tongomasinao, zao izay olona tsy mendrika Tompo avoazoanao, anavaoanao Jesosy androany, hitsangansika rehetra manatonao ka miondrika. Fa Jesosy Kristy Tompo tamin'ny alina izay namadiana azy ny tena andray ny mofo, ary rehefa nisaotra izy dia hoy izy nanao hoe ty ny tenako izay atolotra ho anareo, izao nataovy ho fahatsiarovana. Raha iso izany dia hano ary misaora azy ao am-ponao. Maminy foko ry Jesosy ny famonjena zay vitana, ny adisoko navelana, tena fakao mandrakiza Jesosy malalo amoziso itulia
dia tahakan'izany ko ny kapoka rehefa avininana izy dia hoisy nanao etin-drako ny amin'ny fanaikena vaovao zay alalitsaka ho an'ny maro mba ho famelan-kely fa raiso zany dia sotroy ary misaorazy ao ambona Jesosy ifamatotra tanteraka aminao tokoa zahay ary ianao no velona sy ahery anjaka amin'ny fiainanay manontolo ka naiza toerana misy anay na inona ataonay dia ho tsapanay fa misy Andriamanitra velona, misy Andriamanitra mahery, misy Andriamanitra mitoetra ao anatinay, mamelona ny finoana, mamelona fanantenana ao anatinay mba hahafahanay mandroso, hahafahanay mijoro vavolombelonao. Lay tianay, lay tsy mahafoy anay, lay miteny aminay hoe tsy ataoko hoe mpanompo intsony ianareo fa ataoko hoe sakaiza ianareo satria ny mpanompany tsy mahalala izay ataon'ny tompony e, baiky fotsiny raisiny dia lasa izy mandeha, fa ny sakaiza kosa fampizara ny mata sy ny masaka, mifampitondra izay mavesatra, ary zany indrindra no antony nanoloranao ny tenanao Jesosy ho an'ilay sakaizanao, dia izay tsy aray avy zao misaotra Jesosy. Jesosy sakaizana, sady tsy mahafoy Jesosy anay. Zany indrindra Jesosy, ety amin'izao tontolo izao ianao no ahitanareo fahoriana fa matoky fa izao efa nandresy zao tontolo izao, dia ho mpandresy miaraka aminao Jesosy izao vahoaka anao zany, ary mifampitantana ho any amin'ny lampany voninahitra, ahita ny endrika miramirana ratsy izay ka na hoe midira amin'ny fifaliana tomponao. Misaotra Jesosy, naodera sy mihaja anao ny voninahitra mandrakizay. Amen. Mazao toeransika rehetra. Ao anatin'ny fanangonana ny kapoka ary fanatazana ny fanatitra eny amintsika tsy iray avy eny dia angatantsika ny korala anatanteraka hira ao anatin'izany fotoana rehetrarehetra izany.
Sotro tompokary araka izany tonkiram-panahy zany dia tsarovy fa tianao ilay Andriamanitra rainao. Miantso anao isan'andro isan'andro mba hitodika hiveriny eo aminy, ary izy no manome antoka anao ankehitriny manao hoe zanako, ny asan'ny tanako adidiko io an'izany. Tompo nantoka ny amin'ny fiainanao Andriamanitra, adidiny ianao, tsy foiny ianao, ary aza matahotra aza mierikerika intsony fa izy no Andriamanitra ao, mambomba sy mitantana anao amin'ny tanakavana ny fahamarinana izy ho amintsika rehetrarehetra izany teny izany mahereza sy matanjafa momba antsika Jesosy. Saotra an'Andriamanitra isika vita somatsara izao fanampom-pivavahana tamin'izao maraina izao. Andeha hody ianao zao dia tsarovy fa iandalana rehetrarehetra alehanao any amin'ny fiainanao, amin'izay rehetra ataonao dia tsarovy ao akaikinao Jesosy, tsy mahafoy ianao, tsy manadino anao, araka ny teny manao hoe mety manadino ny zana amin'ony va ny vehivavy ka tsy hamindra fo amina laokin'ny kibony. Eno ny Tompo, mety manadino ihany izy, fa zao Jehovah Andriamanitra ao tsy hanadino anao,
tsy anadinanao Jesosy, atao fifaliana fahasambarana ho anao zany teniny zany a, mba ho vatsy ho entinao indray, mamakivaky ny herinandro manontolo, ho vatsy entinao, mamakivaky ny volana, eny hatramin'ny farany taona aza, sy mandritry ny androm-piainanao rehetra eo akaikinao Jesosy. Ny raraka amby 700 izay nangatahany mpanompon'Andriamanitra teo a, no andeha ho tanterahantsika amarana antsika an'izao fotoana izao hoe esambatra ao Jesosy raha miaraka aminao, fa ny lalanao dia lavo pahoriana, ny aly mampahorindrao mitatao a, eo anilanao dia mody fitahiana. Hitsangansika rehetra anatanteraka an'izany hira izany, raika amby 700 ny andininy voalohany no tanterahantsika. Eram-panahy, eran-tsaina, amin'ny fona manontolo Jesosy no isaorana ianao. Misaotra satria tafahoana taminao teto amin'izao kianja masina izao zay. Ary tsy hoe tafahoana fotsiny ihany, fa nitodianao manokana izay ka noraisinao an-tanana ny tsairay avy. No fihinonao, no sakambinonao, nomenao fanantenana tao anatinay tsairay avy Jesosy, fa misy loharano miboiboika tsy mety ritra ho fiainanao anay tsairay avy za. Atonga anay ho tafatoetra amin'ny finoana, satria fantatray fa honenana ianao. Ary zay ianao honenana izay dia mitopy any aminay tsairay avy ny masonao Jesosy. Ary mahatanteraka ny teninao ianao Tompo, fa ho jeren'ny masoko izy, anasoavako azy. Misaotra Jesosy. Isaraka eto izay amin'ity maraina ity, amonjy ny tokantranonay tsairay avy. Fantatrao ny aminay Tompo, tsy miafiny eo anatrehanao. Amin'ny maha-olombelona mety betsaka ny mbola fanahiana, ao ny ady maro izay tsy maintsy mbola hatrehana, ny lalan-tsarotra izay tsy maintsy ho diavina. Jesosy manan'izay manana anao, ary matoky izay fa momba anay ianao. Na dia amin'izao lala ny fanompoana ny entsoana ao anay izao azy, iza moa tsy resy lahatra fa ianao naneo zava-mahagaga tamin'ny fiainana isan-tokantrano isam-batan'olona, ary mihoatra lavitra noho izany mbola anehoanao zava-mahagaga tsy takatry ny saina. Ary mbola ho marina aminay ny teninao Jesosy fa indro izao n'Andriamanitry ny nofo rehetra, moa misy zava-mahagaga izay tsy haiko va. Mba aneho zava-mahagaga ny tsairay avy Jesosy, mba hampiorina indray ny finoany ka hahafantarany fa ianao mbola tsy miova, ianao tsy mamitaka. Ary mitana ny teny izay nataonao ianao Jesosy, ny fanekenany amin'izao vahoakanao za. Losaina sy fahendrena mandrakariva, mba handeharaka ny sitraponao. Misaotra Jesosy. Vavaka manokana izay ho andray aman-dreny lehibe izay mpitarika an'izao FPVM izao, ny andalana rehetra any, araky ny voalaza teo Jesosy, manao ny entsy ho zavatra izany ray aman-drenina izany, hatrany ambany ravikazo rehetra any, mandeha tongotra, mampahery, fifaliana ho an'ny vahoaka anao no mahita hoe ino ray aman-dreninay. Fa izay kosa Jesosy manana didy, hivavaka ho azy,
ary indrindraindrindra araka ny afatra napetraka taminay teo mba hanoana azy zay Jesosy, mba tsy korotsaka ny tanany ka horesy izay rehetrarehetra zao, fa mba hitsangana mandrakarivo zany amin'ny alalan'ny vavaka izay asandratra i Jesosy, mba hampahery azy ka tonga anay ho mpandresy. Ary voalaza teo ihany koa fa amin'ny herin'ny androany tahaka an'izao, ny fotoana izay mba hatokanay hitodiana amin'ny manokana no hanana azy amin'ny lafiny rehetra, petraka feno ampelantananao Jesosy, izany fotoana izany mba ho fanehoam-boninahitra indray eto amin'ity toeranyity fa ao anatiny ianao, ary izay vahoakanao rehetra, izay zanakao rehetra miara-dia aminy any am-pandehanana any izy hombanao, mba hahery tahaka ny voro-mahery ka ho tonga soamatsara indray, hifankahita tava aminay zanany ao anatin'izao fitandremana izao. Misaotra Jesosy. Jereo izao firenena izao Tompo, ao anatiny mety ho savorivory isan-karazany, na ara-politika, na ao anatin'izao fifidianan'izao ihany koa aza, matoky izay fa ianao no andrindra, ianao andamina, ianao andrava zay rehetra mety ho asany devoly sy ny Satana, fa anome kosa ianao Jesosy filaminana, fitoniana ho an'ny vahoaka malagasy rehetra. Saotra Jesosy. Maro ny vavaka tianay ho asandratra eo anatrehanao, fa ianao no mahalala ny mahasoa anay tsirairay avy, araka ny teninao fa raha mbola tsy mangataka akory azy ianareo, fantatry ny renareo izay ny an-danitra izay tokony ho anareo, ilay tokony ho anay tsirairay avy zao Jesosy, mba samy ho voarainay zany, hifalianay, hiravoravonay, hisaoranay ianao satria mpamaly vavaka ianao. Misaotra Jesosy. Fameno zany rehetrarehetra zany no mbola iombonanay amin'ilay vavaka nampianarinao manao hoe rainay eo izay ny an-danitra, masinina ny anaranao, ho tonga ny fanjakana, atao any sitraponao, ety an-tany tahaka ny an-danitra, meo anay ny anina saza ao anay, ary mamela any elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay, raiza mitondra anay amin'ny fakapanahy, manafanay amin'ny ratsy, anao fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Raisy nitsodrona izay tononona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika, ary Andriamanitry ny fahatsarana rehetra ane ho aminareo tsirairay avy, izy any hatanteraka anareo amin'ny tsara rehetra, ka samy harovana avokoa na ny tenanareo na ny fanahinareo, mba tsisy anatsiny eo anatrehan'ny fiavian'i Jesosy Kristy tompontsika, dia mandihana, mahereza, matanjafa indro ao iny Tompo momba anareo mandrakariva, ambara-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo izao. Saotra Jesosy. Anao kosa tompony dera, anao ny ady, anao ny voninahitra izay fanao hatramin'ny taloha indrindra, ary ho anao mandrakizay. Amen. Arovy ao Tompo amaranantsika an'izao fotoana izao. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra ireny. Halleluia. Masina, masina, masina Jehova tokony maro, endry ny voninahitra rehetra. Amen. Mahereza
Jesus, buku mekini buku, bila bekana brabe. Fasukia, fasukia. Ana ia bisa, panang kita sasa nafsu abikina. Sahari na duta, sati ulu panuta, depanuku tenosa. Haleluya, haleluya. Kumela tiranaka, kumpalaku sesipa muja zaitisa tutuliza. Sase, bisasa sesusi, indira palau saki, ilpanari masina. Haleluya, haleluya. Bebekana, Happy Bolina Santi Malika Mawala Nara Santa de la Wanda Kenda Sumayana Indiano Ranjavoisa Mananualina Pelikas Sama Pelikas Makulo Mini Mungalana Nuganu Nasu So Sel Numejika Uanoni Raka Sam no, pamoja na sifa zake naisha. Ila na masibe, na leke na ulasa lalabe, ulitakilindire, ire wanaka, ire na amaliza, maneti kasi ni fufana, eka na funasiki, kama na kisai. Asusi,
Love you.